misy olana tokantrano maro tsy mba andrenesana vaovao tsara, miady sy mifamono prêtre-po, miady sy mifamono ny mpivady, fanomela-mosina ny mpivady, ndray matory ary amin'ny efitra ary, ndray matory ary amin'ny efitra ary. Korotana tokantrano mila famonjena. Avelao Jesosy hiditra ao izy raha mety ianao, raha mibebaka ianao ho tonga ao ny famonjena. Halleluja! Dia raha Andriamanitra zay mibebaka miala amin'ny vovoky ny fahotana, zay mibebaka manaova fomba fiainana, manaova fomba fitafy, manaova fomba fihety. Ny eto volonao manambara zay Andriamanitra inonao. Ny fomba fitafinao manambara ny fanahy miasa aminao. Fantatra ny vehivavy jejo, fantatra ny vehivavy mpivariteny. Ny fitafiny dia ataony manintona lehilahy rehetra satria mivariteny izy. Raha mibebaka ianao, ovay ny fomba fitafinao, ovay ny fomba fitafinao, ovay ny fomba fitafinao. Bajere fitaratra amin'ity fitafinao manara-batana vohibohitra rehetra ty. Rano marina ny hoditra ao fotsiny tsy hita, fa ny fitanjahanao hita. Adala tsy menatra intsony ny olona ankehitriny. Marina ny tenin'Andriamanitra, adala ny fon'ny olona izao, adala tsy menatra ny anadany intsony, tsy menatra ny olom-pady intsony. Mitanjatanjaka eny an-dalambe reteny, na vehivavy manakaja na vehivavy ambany tsisy ninino. Panoto, panoto, vehivavy jejo, vehivavy jangajanga, manolo tena ho an'ny devoly, mampitombo nisan'ny lehilahy mijangajanga. Tsy hoe ny fomba fitafin'ny olona ambony akory no aranao. Ovay ny fitafianareo hoy Jakoba. Ary io dia zay mibebaka mila manova fomba fitafy. Ovay ny fomba fitafy. Ary io ny Andriamanikafy eo aminao. Zay mibebaka mila mafoisaka izaratsy. Izy olona miaraka aminao io, sao dia vadin'olona io. Aza miaraka amin'io ntsony. Zay mibebaka dia tsy maintsy mandrava ny zavatra tsy araka an'Andriamanitra fiaina. Zay mahatonga am-polo hoe ny zavatra efa noravako. Rehefa mibebaka izy, ny zavatra mipiteny be dia be mihitsy ny foanany no mipiteny. Mijery tao anatin'ny armoarany izy, mijery ny tao an-tranony izy, inona ty, sao dia misy fananany devoly. Ny devoly tsy andeha mihitsy raha tsy omena ho azy ny entany. Niza pastera mahery, hitanao fa ny devoly tao amin'ny Jodasy dia tsy voavoakany Jesosy, tsy voavoakany. Satria Jodasy mpangalatra ary nitahiry halatra, ary ny fotoana ny idirany devoly taminy dia teo anatreny Jesosy, ary Jesosy tsy nanao ninino. Raha teo afaka amin'ny fahazahoan'ny devoly ianao, esory ny fahotana amin'ny fibebahany, aitsy ny fiainana. Jereo ao amin'ny toeran'ny VCD-nao na ny DVD-nao, ireo film porno sy isan-karazany. Fa ho hitanao faraterisinao dia jangajanga ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, eloza ho anao. Raha teo tahiny tsy maintsy misy zavatra ravanao. Zany mahatonga amin'ny mpanompo sampy tamin'ny andron'ny Paoly, nanangona amin'ny bokiny odiny ka nandory izany.
ry vehivavy ry anabavy ry vehivavy zay nosatroan'Andriamanitra voninahitra atao reny amboary ny fiainanao sy ny aza mampitovy ny fitondran-tena ny fomba fiainanao tahaka ny fitondran-tena ny mpivarotena asa zay misy azy ainga ny Andriamanitra mpibebaka ataoko ampy zay ny afatra nitorina androany dia fampitodiana antsika amin'Andriamanitra zao hoe ny tanjony ty fitoriana filazantsara ty andrombaka anao hiala amin'ny pelantanana anafaka anao amin'ny pelantanana analanao amin'ny fonjany devoly anafaka anao amin'ilay onaona potana ho atao amin'i Jesosy ampiavana anao amin'Andriamanitra tena tia hita tompoko tena tia hita tena tia hita lehilahy sy vehivavy eto boina eto amin'ity reny voaparitany boina ity ho afaka ho ampelantanany devoly raha mibebaka ianao anio raha mibebaka ianao anio raha mibebaka ianao anio raha mifona amin'ny fahotanao anao anio amangy anao Andriamanitra hiasa aminao Andriamanitra miasa ny devoly eo amin'ny fiainanao ho ravany Jesosy amin'ny fahasoavany zay amen mivoa ao amin'ny fonjany devoly Alléluia mila ao amin'ny tobony manatoana an' Jesosy misara amin'izay tsy madio misara amin'ny fahotana andray anao Andriamanitra ho ataony zanany lahy sy ny zanany vavy ianao ary soratany ao amin'ny boky ny fiainany anaranao mitiany eo ty asa ty zanany ianao dia mpandovan'Andriamanitra ianao sady pray lova amin'ny Kristy koa ny zavatra rehetra zay an'Andriamanitra dia anao izany ary ampiasa ny anaran'i Jesosy ianao na inona angatanao amin'ny anaran'i Jesosy dia ho ataony izany ho azonao izany sambatra ianao zay mino fa efa ny tompony teny zay nao zay ankehitriny iza ny vonikibebaka iza ny vonikibebaka iza halleluja samy mandinika ny lazany samy mandinika ny fiainany misy fanontaniana hoe rovina ny tokony hibebaka ianao anio ianao ny tokony hibebaka anio ianao amin'ity alina ity ny tokony hibebaka amin'ny fahotanao io anio ianao ny tokony hibebaka mitsora re miekery re tsy haninanao Andriamanitra tsy handatsanao izy tsy kapokanao izy fa izao ampitiavana no andraisany ianao ho avelany elikao ho karakarainy ianao halleluja amen amen oh halleluja mijaolona toko fahavalo andiny voalohany faraiky ambin'ny folo nisy vehivavy janga azo ny fariseo an-tanana hoe nijangajanga dia nentina nanatona an' Jesosy raha vehivavy fa le lehilahy tsy nentina izy ireo eo izy ireo hoe ity vehivavy ity mpampianatra dia azonay an-tanana nijangajanga ka araka ny lalàny Mosesy dia tokony toam-bato maty ny vehivavy toy izao izy reo koa nefa mpanota dia o Jesosy tsy nanota taminareo no hitorabato azy dia nanoratra tamin'ny tany izy dia niala tsikelikely izy rehetrarehetra ka tsisy teo Jesosy raha vehivavy sisa teo eo i Jesosy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanameliko anao tsy nisy toko hoy Jesosy
za koa tsy manameloko anao amin'izao sisy zao aza manao taitso. Amen. Tiako ahitsangana ianareo. Isira atao ary ao anatiny zany iray zany dia atsona izay vonika bebaka anantona anotompo. Anompo anao amin'izay ahy Jesosy. Amen. Te ahitako izy lahy sy ankizy vavy ao anatin'le eritreriny maditra reny mihitsy aho mba ho tonga eto. Izaho tompoko dia 17 taona no nanantona ny tompo. Tena mbola tao anatin'le adaladala mihitsy. Tsara Jesosy. Namonjy olona toa. Ovonjy aho ataoko veloma avokoa ny fahotana. Alleluia. Sario ho afaka. Izay ny raha ho ataontsika. Mangataka pasteur anankiray mba hitarikira. Sario ho afaka. Manso izay bebaka. Alleluia. Andriamanitra ny vavolombelona ny fibebana androany. Ampifaly ny tompo. Hira vaovao. Ity no farany amin'ny fiarahantsika eto. Nefa zava-tao. Izay ataontsika eto dia isy akony amin'ny hoavinao rehetra. Tugava eto aloha manasa antsika rehetra izay nandray izany afatr'Andriamanitra lehibe ny fibebana izany mba nantona eto aloha amin'izao fotoana izao.
Banga tompoko. Manana fanambarana maro lazaina aminareo zahay saingy tsy azo taterana eto avokoa izany. Misy ny fiangonana Jesosy Mamonjy o Mangarivotra eny Tsararano, eny amin'ny Sotema, Atany Masatsy, eny Aranto, eny Bilbak, amin'ny toerana maro, any amin'ny faritra maro zay mitory an Jesosy Mamonjy. Le anaran'ny fiangonana hoe Jesosy Mamonjy fa tena milaza ny zavatra inonay izy io aminay Jesosy Mamonjy. Manafaka amin'ny fotana, manafaka amin'ny olana, manafaka amin'ny zavatra manahirana abiabiaby. Raha misy olona tonga vavaka ao tsy mino an'izany tsy Jesosy Mamonjy, tsy manana ny fonony Jesosy Mamonjy, ireny le mpialokaloka fotsiny. Fa irinay izy mba hanana le finoana izy. Fa raha nanao zay finoana zay, tahin'Andriamanitra be ianao. Manaraka ry havako, Andriamanitra ny mpanjaka ny mpanjaka. Misy ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Rehefa nanota Lucifera sy ireo ekipany dia norohana ny ala tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia noforonina ho azy ny ampahany ny elo, sasany eny miabakabaka eny amin'ny volana, fa naratsy eny amin'ny rivotra. Sasany nazera teo ambony tany, mandehandeha taka ny liona mierina zay tady zay rapany. Lucifer atao hoe andrina zao tontolo zao, mpanjakan'ny famesinany, Beliala, Belzabuba, mena rana ela. Hitanao fa nisy fanjakana nivaky ny fanjakan'Andriamanitra rehefa norohana ny devoly. Tezitra izy dia namitaka ny olombelona ary dia manangana fanjakana izy. Ankehitriny olona maro be no miaraka amin'ny devoly. Io tsy finoanao io tsy fahatahorana an'Andriamanitra io, io falitopy-piainana io fiainanao baranany io. Ny devoly mampanao an'izany. Fa raha mibebaka ianao, tapaka ny fatoran'ny devoly, vaky ny fonjany, tsy azo mitazomina intsony ianao. Ofindra ao amin'ny Jesosy ianao, alanao ny fahefana ianao, ho atao zanak'Andriamanitra ianao, ho atokony lanitra ianao. Halleluja! Tsy mba tianao ve izany? Avy mibebaka, avy mibebaka. Aza manamary tena hoe izay efa mpiangona nefa feno fahotana. Io fahotana raha io mety havery anao, ary io no mahatonga ny manembatsembana ny fiainam-pananao. Raha manaiky an'Andriamanitra ianao androany, toerinao midevoly amin'ny fibebanao, ho afaka ianao, ho voavonjy ianao, ho tonga olo-lanitra ianao, ary naiza misy ianao, izy fiarovana mahagaga avy amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Anjelin Jehovah mitoby manodidina sy rehetra matahotra azy ka mamonjy azy. Averintsika le hira teo, miandry anao Jesosy. Sario afaka 5 sy arivo. Suka